Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana indray kosa nanaitra ny tompon'andraikim-panjakana ny fisian'ny lozam-pifamoivoizana izay nisesy tato Taorian'ny sosokevitra izay naroson'ny ny filankevitry ny governemanta omaly ary dia nandroso sosokevitra ihany koa ny solombavambahoaka. Taorian'ny lozan'ny nisesisesy teto andrenivohitra tato dia nampiakapeo ireo tompon'andraikim-panjakana isa-tsokajiny. Itolakandro io dia namory ny mpanao gazety Ramatoa Kotomanga mpampakateny eo anivon'ny antenimieram-pireneny ary nanambara fa tokony hisy ny fanaraha-penitra eo amin'ny resaka fitateram-bahoaka. Mitodika amin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra koa voalohany indrindra tokony itsika tokony atsaitsika ny asantsika rehetrarehetra ary tokony hialana izany kolokolo zany izay tena mampidoza ary ezaka moa zahay tena hoe ametra an'izay lalàna izay. Nisany koa ny vahaolana izay natolotra ity solombavambahoaka ity dia ny fanamorana ny fanoloana ireo fiarakodia efa antitra izay mbola miasa eo amin'ny sehatry ny fitateram-bahoaka. Raha ny tenako manokana moa dia manana n'ity sosokevitra ity ho an'ny tompona fiara rehetrarehetra zany amin'ny na taxi izy io na taxi be. Raha tsy teny fotsiny dia efa niresaka tamina tompona taxi be maromaro sy ny tompona taxi hoe soatsika mety ho atsika raha ohatra ka hosoloana ireny tôbily ireny satria matetika dia tena betsaka amin'ny tôbily zany efa antitra loatra nefa antsika tsy maintsy mitady vola ao anatin'izany. Isarak'izany ny feonan'ireo solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo amin'ny filohan'ny delegasiona manokana tanàna Antananarivo rahampitso. Ho an'ny governemanta ihany koa dia efa manana volavolana didim-panjakana entina manavao ny sehatry ny fitateram-bahoaka sy ny fomba fahazoana ny fahazon-dalana mamimby fiarakodia ny ministeran'ny fitaterana.